tokony hanana iantsony ny mpambolon-katsaka eto Madagasikara manomboka izao manoloana ny olitra lezioniera mpanimba amin'ny volon-katsaka satria efa hita izao ny fanafotony tamin'ny vokam-pikarohana biolojika natao teto an-toerana. Nandray an-tanana feno tamin'izany ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono tamin'ny alalan'ireo teknisianina eo anivon'ny TPV sy ireo mpiara-miombona antoka maro dia ny FAO, Université Antananarivo, Esagro. Ny taona 2024 no efa nanomboka ny tetikasa fametrahana ny tohana lahara-pahamehana amin'ny fametrahana lamina fanaraha-maso, fanoherana ary fanaraha-maso maro lafy ny olitra lezioniera mpanimba ny volon-katsaka eto Madagasikara. Voalohany ny fampahafantarana ohatran'ny teneniko teo ho an'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny serasera rehetra zany satria zava-baovao teto Madagasikara izy io tsy fantatry ny razambentsika taloha tany, tsy fantatry ny mpamboly teto Madagasikara fa voatafiditra teto tsy nahata amin'ny noho ny vokatra fifandraisana eran-tany, ny fivaovan'ny toetrandro, ny zava-misy rehetra dia tafiditra teto Madagasikara izy io tamin'ny taona 7 faraparan'ny taona iny dia niteraka aiabe zany tamin'ny mpamboly tebotebo ho an'ny manam-pahefana sy ny tompona andraikitra isan'ambaratongany hoe inona ary ty fahavalo ny fambolena katsaka ity izay tena mety hanimba tanteraka ny volon-katsaka eto Madagasikara. Dia hatrehana an'izay zany dia ilaina manao serasera fampitam-baovao an'ny rehetra mampahafantatra hoe tafiditra eto Madagasikara io tsy ho afaka eto intsony io mila miara-miaina amin'io isika, mila mafolaka an'io isika dia mila ampianarina ny olona. Zay zany le naseo teo hoe mianatra mihitsy eny amin'ireny sahasekoly ireny inona ny atao hoe chenille légionnaire d'automne. Olitra misy olitra samy olitra tsy mitovy fa io tena misy mampiavaka azy dia tokony fantaritsika hoe inona iza le izy. Inona ary no entina miady aminy dia ametraka zany tsika ny paikady miaraka amin'ny ministera ny hoe lafiny ara-teknika, ahoana zany ny fambolena katsaka, ahoana zany rehefa misedra ny olana io dia inona ny atao, misy ny ady gasy, misy ny fomba maro isan-karazany le nazavaina teo ireny zany ahafahana miady aminy. Ny tena zava-dehibe dia zao hoe tsy ampiasa be fahatany, tsy ampiheverantsika andreo le fanafody simika. Rehefa amin'ny fomba ahoana mila miady aminy raha ohatra ka mbola tsy ilaina miady aminy fa mbola tsy misy fiantraikany amin'ilay taham-bokatra dia tsy atao zany zay. Fa misy boky kely toromarika maro isan-karazany naparitaka ny ministera mahakasika an'izay. Ilaina mamboly aloha. Raha mamboly volana novambra fiandohan'ny orana na faraparan'ny volana oktobra dia kely ny fiantraikan'io zany ho amin'ny voly asara. Tany amin'ny komina ny arovana Karolinina, distrika Vatomandry nanomboana izany andrana izany tamin'ny sahasekoly 4 ahitana famokarana tantanam-pianakaviana miisa 720 ary izay naparitaka manerana amin'ny faritra 2020 amin'ny taona 2020. Misy araka izany ny paikady nasionaly hoentin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono hiatrehana ny fifehezana sy ny fanapariana ny fanafodiny olitra lezioniera mpanimba ny volon-katsaka. Tsika zany zao dia nahita hoe misy le atao hoe Bacillus thuringiensis izay hita teto Madagasikara. Izay rehefa natao ny fanadihadiana ara-tsiantifika rehetra dia hita fa tena mandaitra ary mamono 100 isan-jato an'io. Fa mila kosany fikarina eto amintsika izy io zany, eto amintsika izy io souche endémique zany hoe eto amintsika irery ihany misy azy hita tany Vatomandry hita tsy nahatany arany satria nahitana azy dia hoe gaga ny teknisiana misy any anatina fambolena kafe misy katsaka maniry dia le katsaka tsy hohanin'ilay chenille légionnaire manodidina rehetra potika daholo dia efa maninona ka dia teo zany no nalaina le santionana le tany nanaovana ny analyse sisa dia le nazavainy teo ny isolena nentina tamin'ny laboratoire de référence tany ivelany nandeha tany teknisiana malagasy dia azo antoka fa mety io. Ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 3 taona dia ho voafehy tanteraka izany olitra lezioniera mpanimba ny volon-katsaka izany eto Madagasikara.